zokiandry mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ity onjam-peo itya zokiandry mampifaly ny eto amin'ny microa zanam-pandarana isika tsy maintsy mandroso tia rahanao tia miarahaba anao zay tompoko maniry mba ahitanao soa amin'izao fandarana izao ary tsy ianao rery ihany fa ny ankonanao ny zanakao ny ray aman-dreninao dia mba samy ahita soa amin'izao fandarana isika tsy maintsy mandroso izao. Ny fandarana isika tsy maintsy mandroso dia tsy antoko politika akory, tsy resaka politika andresahana eto, tsy adevitra politika andresahana eto, fa fanabeazana ara-tsaina ahafahana mivoatra ny fiainana, manova toe-tsaina. Zay no tanjon'ny fandarana isika tsy maintsy mandroso. Ka dia manasa anao zay anaraka ny fandarana amin'ity anio ity. Androantsika dia iresaka zavatra anankiray toy n'ilay tsy ambaratelo izay ndresahana tamin'ny fandarantsika teo aloha. Tsy n'izany fa ny hafanampo amin'ny teny frantsay dia ny hoe enthousiasme. Ny enthousiasme dia tsy ambaratelo anankiray izay tena ilaina, lalàna anankiray izay tena ilaina raha tia omby ny olona amin'ny zavatra izay ataony. Ny hafanampo dia angovo izy io, tsy tamaso izy io, nefa dia io no angovo mitarika makany amin'ny fahombiazana. C'est l'énergie invisible du succès. Ny enthousiasme na ny hafanampo iny dia tena ilaina rehefa miketrika. Mety manana projet tsara tarehibe ianao, mety manana hevitra tsara tarehibe ianao, mety manana tetikasa tsara tarehibe ianao, mety manana stratégie tsara tarehibe ianao kanefa rehefa tsy misy hafanampo dia tavela amin'izao le izy. Ka dia izay no resantsika amin'ity anio ity manasa anao anaraka ny fandaharantsika. Ny hafanampo raha vao tsy misy amin'ny hetsika izay ataonao ny aktivité anao rehefa tsy mafana fo amin'iny ianao, na ianao tompony ary tsy mafana fo amin'iny dia tsisy ninona andeha eo, tsisy ninona hiainga eo. Ny hafanampo io ny angovo izay mahatonga ny olona inona filazan'izany liana aminao, lasa attiré aminao ny olona. Ianao rehefa mafana fo dia lasa mahasarika olona ianao. Ianao rehefa mahafana fo dia mampite hieno ianao. Rehefa miteny ianao dia hitan'ny olona fa amin'ny hafanampo ianao no manao zavatra, dia manosika ny olona iny hihetsika hanao zavatra. Inona nefa io enthousiasme io na hafanampo io? Io tsy hoe falifaly be fotsiny. Misy metritra hoe tsy hoe mafana fo dia mafalifaly manao an'ilay izy. Tsy izany ka, tsy izay fotsiny, fa ny antsoina hoe manao zavatra amin'ny hafanampo na amin'ny fo dia mino mihitsy ianao ilay zavatra ataonao. Tena inonao hoe mety tia tsara izao ataoko izao, mahomby izao ataoko izao, anisan'ny zavatra tsara eo amin'ny fiarahamonina izao ataoko izao. Izay aloha ray. Ny enthousiasme koa dia mampita angovo miabo, mampita fisainana miabo amin'olona ianao. Zany hoe rehefa manao zavatra anankiray ianao dia iny hafanamponao iny dia mamorona tontolo mirehatra, tontolo mafana, tontolo miabo amin'ny manodidina anao. Ary tsy hoe falifaly fotsiny ilay izy fa tena hoe manao zavatra ianao amin'ny fo tena mpitiavana be. Teny frantsay moa hoe passionnément, avec passion. Rehefa tenao zavatra miaraka amin'ny enthousiasme ianao dia mila ankafizinao ilay izy. Tena hoe manao zavatra mankafy ampanaovana an'ilay zavatra dia adino hatramin'ny mihinam-bary, adino hatramin'ny mihinana goûter. Rehefa izay no mitranga avec passion izy zay, tena hoe liana amin'ilay izy mihitsy ianao. Fa maninona no fitaovana anankiray tena hoe matanjaka be ny hafanampo. Tadidio fa ny olona tsy raha ohatra izy mividy zavatra aminao dia tsy ny vokatrao irery no vidiny, fa ny olona dia mividy ihany koa an'ilay hafanamponao iny toetranao iny koa, iny ianao le mientanentana be iny koa no vidiny.
na dia mitovy ary nyvokatra mety ny olona anankiroa ka ny anankiray a mentanentana be amin'ny fo ny anankiray zara raha mihetsika dia miteny aminao a any amin'la mentanentana mivarotra amin'ny fidanan'ny olona ny antony satria tia ny hifindra aminy a le fientaentananao a le mivarotra iny ohatra hita be zany misy moa ny olona dia tsy mahay mivarotra misy dia eny an-dalana dia hoe zay reriny tsy mba nandraisan'ny madama anjara raha misenga tsy mba ndray anjara mba hividiany kely koa ny anay fa dia ny olona ve ny hividianana daoly hitanao mihitsy hoe misy angovo mihiba ao anatin'le mpivarotra tena negativa be izy ao anatiny ao mampalahelo be a ferinaina be izy vao mainao tsy te hividy satria manino tsy tianao hifindrany aminao le izy dia za raha ohatra nareo ianareo le mpivarotra any amoron-dalana amin'ny route nationale reny maheno an'izao fandaran'izao dia miteny aza mba miteny an'izany tompoko hoe tsy mba nandray anjara teto aminay ve any amin'ny foarana fokotany sy any amin'ny foarana fiangonana misy an'izany hoe iny ianao mandalo dia ozy ny sampana any nga tsy handray anjary nga satria mifampalahelohelo le olona fa amin'ny business tompoko tsy zany mila olona mientanentana tsara mivarotra sy mamokatra izay vao mahazo client rehefa mafana fo ianao manao zavatra dia matoky ianao ny olona vao mijery ianao izy zany kanao mafana fo be tozy izy wow tena zavatra mety zany io matoiranga io a mentanentana be milaza an'le izy miresaka an'le izy na mivarotra an'le izy na manao an'le izy dia lasa mentanentana koa le olona manodidina anao dia lasa le hevitra voizinao na le vokatra vokarinao lasa misy lanjany fa raha vao tsy misy hafanampo tsisy mahita zany ianao any an-trano ianao manao metimety be hivarotra voanjo ohatra ianao na hivarotra cacapigeon eny na hivarotra fiara ary ianao dia mijoro eo fotsiny ianao mipetraka eo fotsiny dia miteny ianao fa tsisy ninona ho lafinao zany eo tsy mi-influence nizanizy ianao raha vao tsy mafana fo zay ao amina Tiro Pharma rehefa mampianatra ny olona ny fomba fampahafantarana vokatra dia miteny foana ity vokatra Naturo Pharma ity tsy mitovy amin'ny vokatra rehetra ary mahafantatra an'izany daholo moa zany ny mpanjifa rehetra ao aminay hoe tsy mitovy amin'ny vokatra rehetra ny vokatra Naturo Pharma tsy mba misy miteny tsy mba manao an'izany zay hoe ty aloha mba andramo ihany tsy mba manao an'izany zay satria fantatray ny atsarany kalitao ny vokatray sy ny zava-tsy hoentiny amin'ny olona fa tonga dia miteny mihitsy inona le olonao zao ty ataovy an'izao ray maraina ray atoandro ray ariva ataovy an'izao mandritra ny fotoana zao tena tonga dia mafana fo be anao satria manino satria fantatray le produit anay dia mampafana fo be anay le izy fa raha vao tsy zany dia tsisy ninona na ny fahalalana ary tsy voapita za manao fandarana eto aminareo zao raha vao tsy mafana fo tsy miapita zany le fahalalana dia zay le izy ilaina zany mafana fo dia torohevitra farany hoe ahoana natao mba hatsara ny enthousiasme ona zany ahoana kay satria misy olona zao le sany ery zokiandry tena za zany introverti za tsy dia mahay miresaka le ideako ao an-tsaiko ihany manao zavatra ihany fa tonga ny nala kely dia mijajirika fotsiny eo dia tsy mahalafo ny olona mivarotra zavatra kely ratsy kely tsisy dikandreny amin'ny internet hasa manao video zavatra tsisy dikandreny sady lafo ny namba amolona dia za zany tsy mentanentana mihitsy dia ahoana natao voalohany aloha tiavo ny zavatra ataonao tu peux pas être hoe enthousiaste si tu n'aimes pas ce que tu fais tiavo ny zavatra ataonao rehefa tsy tianao zavatra ataonao io dia tsy hafana fo zany ianao hivarotra an'io ohatra n'le mivarotra be any amin'ny fikambanany le activité efa tsy tianao le zavatra ho atao fitadiavam-bola efa tsy tianao dia tsy mafana fo ianao hivarotra ny lehibe fa tiavo aloha le zavatra atao manapa-kevitra mihitsy ianao hoe aleo za ho tia ny ty ataoko ty ho tiavoko ty raha izay faharoa inoya ny projet anao inoya ny vokatra izay amidinao raha vao misalasala ianao dia fantatry ny olona hoe misalasala izy manazava misalasala izy miresaka
mety tsy mamely io a, mety ratsy io a, mety misy défaut zany akanjo zany a, mety misy défaut zany produit zany a, fa aza miafiafy mihitsy. Fahatelo, rehefa miteny dia miteny tsara avec énergie, s'exprimer avec énergie. Rehefa miteny dia miteny mazava, voix clair, miteny fa tsy migonongonona, miteny tsara ary miteny mafy. Dia rehefa mijery client dia mijery mivantana, mijery ao anaty maso, manao ana toko tsy mandinidinika be ambony ambany fa mijery azy tsara. Ary rehefa mi-s'exprimer na rehefa miteny dia mijoro tsara, posture droite, tsy mikombokombona, tsy mivokombokona, tsy ohatran'ireny olona tratrana angalam-pihinana ireny, tsy ohatr' izany, mijoro tsara, mahitsy tsara, mipetraka tsara rehefa mi-s'exprimer. Fahatelo zay. Fahaefatra, mila miomana ianao mentalement, mila miomana ny sainao dia manaova exercice, manaova famerenana. Any an-trano zany ianao rehefa hanao zavatra anankiray dia averimberenao anatin'ny sainao, izaho vonona tsara, ataoko mahita ireo, hiteny mafy aho, ataoko tsara eo, vitako io rangahy, anao izay faran'izay azoko atao amin'ny teny frantsay, je suis motivé, je suis motivé, je suis engagé, je donne le meilleur de moi-même. Tena ataoko mahita, tsy hoe ataonao mahita ny Jakoba fa ataonao mahita ny hafanamponao hoe ataoko rangaty, akako tsirony rangaty, dia iny dia teniteneny iny miala any an-trano dia efa averimberina iny. Mahafinaritra io satria teneniko anareo fa io hafanampo io mifindra. N'enthousiasme fitanentanana io mifindra io. Lasa le client anao iny koa lasa falifaly. Nareo zao mpanaraka amin'ny fandaharako, any fandaharana momba fahasalamana zao nareo dia falifaly, mianiany, faly be nareo. Mena n'ity fandaharana ity koa nareo dia mifindra aminareo koa le hafanampoko sy le toe-tsaina tiako voizina, sy le toe-tsaina tiako anananareo, le ananako koa mifindra any aminareo. Lasa mifindra io. Io angovo izy io, ny hafanampo tena angovo. Io fientan-kentanana io angovo io, mifindra any amin'ny client io, mifindra any amin'ny ekipa io, mifindra amin'ny manodidina io. Rehefa motivé ianao rehefa tena mentanentana ianao dia mentanentana miaraka amin'izay koa ny olona. Faraparany, mbola manam-potoana ve tsika? Teknisiana miteny mbola manam-potoantsika. Eny ary mbola vao 90 minitra izay. Inona ny zavatra mila tandremana? Averika any le négatif aho le manana toe-tsaina miiba, ajanono mihitsy le fisainana miiba, ajanono mihitsy iny. Faharoa, le menomenina sy le mitaraina lava, aza manao an'iny intsony aza mba isan'izay menomenina sy mitaraina lava zany. Fahatelo, miasa nefa tsy resy lahatra n'le asa akoriny. Be dia be ny olona manao an'izany mitady asa, za tompoko dia asa ary ampiasa ny fahaizako rehetrarehetra hampatsara ny orinasanao. Tonga amin'ilay orinasa izy tsy resy lahatra, hitanao mitarehany zany izy tsy mialokaloka amin'ilay orinasa fotsiny izy, manao izay zahoana karama amin'ny farany volana fotsiny izy, tsy resy lahatra amin'ilay atao izy. Raha vao misy zavatra ataonao ka tsy maharesy lahatra anao dia arary ao ianao, tsy zaka ny vatanao io. Na andeha hiasa ary ianao marary ny kibonao dia tandremo zany. Fahaefatra, misy indray olona mentanentana izy fa afenipeniny le mentanentana fa sao dia tsaratsarain'ny olona izy. Sa sao dia rasain'ny olona fa molamoly eoko, sa sao dia rasain'ny olona fa dedadedaka eo. Aza manao an'izany, aza matahotra jugement sy fitsaratsarany fiarahamonina zany. Fiarahamonina nga andeha hanatitra volana an-tranonao, noho izany ataovy izay tianao atao ampitiavana, amin'ny fo mentanentana, amin'ny fo falifaly. Raha vao tsy mentanentana ianao dia indray ianao ilaozan'ny fitahiana. Tena marina zany tsy sipa-kely le fitahiana fa tsy olombelona fa ilaozan'ny fitahiana ianao. Rehefa mentanentana ianao rehefa tsy dia mentanentana ny olona. Ary rehefa tsy mentanentana ianao dia teneniko anao mbola entanentana ny olona fa saingy izao entanentana haka ny toeranao izy. Any am-piasana ianao tsy mba mentanentana mihitsy, mentanentana haka amin'ny postanao ny olona tompoko. Any amin'ny fivarotana ianao tsy mba mentanentana mihitsy mivarotra, mentanentana haka ny hivarotra amin'ny produit anao ohatran'iny koa ny olona tompoko. Izany mba mentanentana, mba hamafana fo manao zavatra. Anao exercice kely tsika, inona ary zany no atao? Androany na rapitso
le projet anao iny andana mba andrambo resahana man'olona miaraka amin'ny hafanam-po mientanentana tsara saranga ianatra an'izao saranga anao an'izao olona anankitelo le izy misy secret tenentsika hoe tsy tenena amin'ny olona dolo zara tiana atao fa androany aloha hianatritsika amin'ny tokony atao amin'ilay fientanentanana mba zarao hoe amin'ny olona izay hitanao fa pozitifa miaraka aminao a ny projet anao na tianao atao taovy mientanentana be mihitsy dia mba mianara mandresy lahatra. Ny tsy ambaratelo a faharoa ho resaka aminao ny tian'io dia dia ny fifehezan-tena. Maîtrise de soi hozy ny teny frantsay. Ilainy io raha te hivoatra amin'ny fiainana ianao, ilainy io raha te havita zavatra ianao, ilainy io a raha te ahomby ianao. Ny tena ady mantsy misy mantsy ny teny ady amin'ny fiainana e, zaro zany tsy dia miteny hoe ady amin'ny fiainana zany fa ny tena ady a na misy ny teny ady amin'ny devoly ady amin'ny fahantrany ady amin'ny zao ny tena ady toko le vrai combat c'est toi contre toi-même. Ny tena ady a dia ianao miady amin'ny tenanao, iny ny tena ady iny. Nisy olona mieritreritra fa ny olany dia avy amin'ny tsy fananam-bola, ny olany a dia avy amin'ny ataony ny olany a dia avy amin'ny zava-misy. Mety marina zany rehefa atao safy be manitsina fotsiny dia marina, fa ny tena marina dia zao ny tena olan'ny olombelona anankiray matetika dia tsy mahafeny tenany izy, avy aminazy ihany ny zavatra manjoana azy. Ny tena obstacle ny olona dia le contrôle de soi, ny tsy fisian'ny contrôle de soi, tsy mahafehy tenany olona. Rehefa tsy mahafehy tenany olona dia lasa mora tezitra izy a, ary rehefa tezitra izy dia miady aman'olona dia mivazavaza, tsy mahafehy tena dia very client, very ny olona manodidina anazy, halan'ny olona izy. Raha vao tsy mahafehy tena ohatra dia tezitra, raha vao tsy mahafehy tena dia lasa matahotra, dia lasa tsy mahavita ninninina, tsy afaka mezaka mihitsy. Raha vao tsy mahafehy tena dia lasa kivy, fa ilaina ny mifehy tena. Misy nanontany anazy hoe inona moa ry zokiandro no antsoina hoe matotra, satria misy fiteny zany hoe mba matotra e. Dia misy teneniko foana hoe antsoina hoe matotra dia olona avy amin'ny teny hoe fatotra izy amin'ny teny malagasy, olona mahafatotra ny tenany no antsoina hoe matotra, voafehiny ny tenany, izay no antsoina hoe matotra. Ka raha misy olona anankiray tsy mahafehy tena mihitsy amin'izay atao rehetrarehetra, na dia teneniko sanatrian'izany izy mety hoe manamboninahitra be izy, mety général izy, mety hoe secrétaire général izy, na amiral izy, na mety ho directeur izy, na mety filohan-javatra izy, na mety mpitondra vavahana izy, nefa izy tsy mahafehy ny tenany, na mety efa ho 10 taona izy, mety ho 50 taona izy fa tsy mahafehy tena, dia mbola tsy matotra foana zany olona zany. Fa rehefa mifehy tena dia mila mahafehy ny fihetsem-po, mila mahafehy ny vava, mila mahafehy sofina, mila mahafehy maso, mila mahafehy tenda. Zay ambariko izy so rehefa angaronareo ny vava sy ny tenda, ataontsika hoe mahafehy ny lelany, dia mahafehy ny tendany, dia mahafehy ny masony, dia mahafehy ny sofiny, ary mahafehy ny taovany rehetrarehetra. Zany no antsoina hoe olona mahafehy tena, fa tsy voafehany ny masony, ny sofiny, nefa ny taovam-pananahany tsy voafehany, zany olona tsy mahafehy tena. Ka maninona no hoe anisan'ny tsy ambaratelo ny fahombiazana koa ny fifehezan-tena. Ianao raha vao tsy mahafehy tena dia mandray décision diso. Raha vao tsy voafehinao fotsiny fonao dia mora mandray décision diso ianao. Mety eo anatin'ny fifaliana be ianao mandray décision dia miteniteny foana hoe fa alohako taoko fahateo daholo ny karama dia tonga dia efa henony syndicat zay, dia tsy raha dia amin'ny farany ianao voahotsy izy ny syndicat ianao ngefa nanaiky dia kasa mamy tamin'iny, ka tsisy an'izany. Ny olona tsisy an'izany hoe tia promesse tamin'ny ivrogne fa tia promesse tamin'ny dité, tsisy an'izany. Rehefa tsy mahafehy tena koa ianao dia
tsy mahabaiko ny tenanao dia morakivy ianao dia mila maabandona tsy voafehanao ny tenanao ary raha vao tsy mahafeteny ianao dia simbaina daholo ny fifandraisanao aman'olona noho izany a fehezo tsara ny tenanao fehezo ny fihetsem-ponao zay a anisan'ny zavatra ilaina zay anisan'ny fihetsem-po mila fehezina ny tahotra ny fitenenana efa tantaraiko teo fa akombona ny vava rehefa hiteniteny foana ihany ary rehefa atahotra ihany a dia aleo matahotra hoe inona moa filazan'izany matahotra sao dia hoe tsy avelona fa dia manjanaka zany mba atahoty andana mezaka be aza mbo taitaibobona miakatakatra amin'ntsisy dikany fa fehezo ny tenanao avery koa teo mpandrarà teo tafitany fiainana ianao fehezo ny tahotrao anisan'ny zavatra anankiray a lehibe teo amin'ny fiainako a ny fifehezako ny tahotra misy olona miteny zokany hoe zany tsy matahotra ka fa tsy rarahako matahotra ihany afa tsy rarahako za anisan'ny tahotra anankiefatra zany ohatra ny tahotra anankiray ohatra ny tahotra ny tsy ahomby zany zao dia efa nilozako zany misy fotoana tsy mahomby fa tsy atahorako ilay izy faharo ny tahotra vavan'olona jugement tsy mba matahotra n'izany ntsony a tsy mampandroso azy zany dia tsy rarahako ny tahotra ny hofaty tahotra marary tahotra fanterana fa ny afaran'io tahotra ny hofaty ihany ka raha matahotra ny hofaty ny olona anankiray dia tsy hivoaka ny trano mihitsy dia zany isafidy matahotra ihany a fa tsy rarahako na hofaty zao dia zao ary aho mpanaovana ty fandarana ity tsy rarahako fa fantatra fa be lehibe ny zavatra zay any ambadika any mombana ohatra fotsiny raha ny Andriamanitra nandefanao taty zao a nandefa mission anao dia izy momba anao foana ninina vavan'ny olona aminao ninina fahalemenao dia Andriamanitra manana fihevitra ho anao zay fotsiny dia mahafaka tahotra nge noho izany efa natahotra ihany hatrizay tsy maninona fa amin'izao sisy zao matahotra ihany fa tsy raraha matahotra ihany fa tsy raraha ny antony raha vao nitahotra no mifehanao dia tsy voafehanao ny tenanao tsy lasa tsy mahavita maîtriser ny tenanao ntsony ianao amin'ny fotoana tokony hiazakazany ianao tsy mahetsika amin'ny fotoana tokony hipetrahana ianao tafatsangana amin'ny fotoana tokony hitenehana ianao tsy mahateny amin'ny fotoana tokony hakombonana ny vavy ianao tafateniteny foana very client very asa very patron zany rehetrarehetra zany raha vao tsy mahafetena ka tsy ambaratena anankiray zay mila mahafetena zay a dia samy mifehen'ny tenany a ny omby a fehezina mitady a fa ny olombelona mila mahafehen'ny tenany exercice io a mila atao isan'andro san'andro io a mila jerenao mihitsy ny tenanao hoe za kosa rangaha isaky ny zavatra ohatr'izao ohatrany tsy mahafetena ohatrany tafateny an'izao foana za kosa rangaha isaky ny misy zavatra ohatr'izao dia tsy mahafetena foana dia za rangaha isaky misotro toka dia ohatrany tafanao an'izao foana dia ajanona ilay toka za rangaha isaky ny tafaraka amin'ilay olona zaozori dia misy za ohatr'izao foana dia ajanona fiarahana amin'ilay olona za rangaha isaky ny mijery zavatra ohatr'izao a dia lasa simba foana ny saiko dia tsy jerena ntsony iny zay le hoe ho antsika kristianina iny e ranomasinao ve no atonga anao any any elo a tsy leo ongotana dia miditra jambany amin'ny fanjakan'ny lanitra fa fehezo io zany ankoa tsy midika hoe ongotana ny maso ongotana ny tanana ongotana ny vava ongotana ny lela ongotana koa ny taovam-pananana fa fehezo izy io dia samy mifehen'ny tenany fa nitanjontsika dia tsotra ihany raha mahafetena daholo tsika enina mitombo kokoa ary ny fifehezantsika ny tenantsika dia betsaka ny zavatra iova eto amin'ity fiarahamonina eto Madagasikara ity zay fa dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana misaotra betsaka ary zareo a misaotra betsaka zalahy misaotra betsaka madama misaotra betsaka ramosea fa manaraka indray tsika miainao fandaharana isika tsy maintsy mandroso veloma tompoko zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresahana ny fampivarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny arahinao isaky ny alasinainy sy ny alarobia amin'ny 1:12 famerenana alady amin'ny 8 isika tsy maintsy mandroso